Ny efa notaterina taminao tato anatin'ny fampahalalam-baovao moa dia ny 8 aprily lasa teo ny sokatra ny fametrahana ny antota taratasy filatsahako hovidiana ho ben'ny tanàna sy mpanolotsaina. Hatramin'ny androany ary dia tsy mbola nisy firy ny kandidata nametraka izay antota taratasy izay. Mbola saika eo am-panomanana ny antota taratasy ny avokoa ny kandidata ankehitriny. Ho an'ny antoko leader fanilo manokana dia tsy mbola nisy ny nametraka ny antota taratasy ary mbola eo am-panomanana ny antota taratasy ilaina amin'izany fifidianana izany ny antoko. Androzaka kandida ho ben'ny tanàna sy mpanolotsaina amina commune any amin'ny Dimanjato ny antoko leader fanilo amin'ny fifidianana izay ho totsaina ndraiky amin'ny 3 Jolay izao. Hatreto dia tsy mbola nisy ny nametraka antota taratasy filatsahako hovidiana ho ben'ny tanàna sy mpanolotsaina ny kandida avy amin'ity antoko ity. Raha ny fanazavana dia am-panomanana ny antota taratasy ny kandida. Boka tamin'ny talata teo na larobia teo izy iny dia farana raha tsy any amin'ny valome raha tsy diso azy na fito mety anoany ny fandatsahana azy ka ao anatiny manomana ny antota taratasy rehetra ny mpikambana vonona ny latsaka amintsika miteny zao ary zahay aty amin'ny bureau national dia paritaka manerana ny nosy manome tosika andreo namanareo anamorana zany fanaovana zany antota taratasy zany satria fantatra nareo fa misy ihany ny zavatra fa mahazatra amin'ny fanaovana ny zavatra reny fa misy ihany ny zavatra vaovao hoentiny fiovahan'ny toetrandro dia mba misy zavatra vaovao ihany koa ka ireny rehetra ireny dia tsy maintsy manakaiky amin'ny mpikambana miaraka aminay zahay mba hanamorana mba hatsapany hoe tsy irery izy miatrika an'izany fa ao ny bureau politique ny atoko miaraka aminy. Akoatra ny antota taratasy, mila enti-manana ihany koa ny fihetrehana amin'ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina. Ho an'ny antoko leader fanilo manokana, raha ny fanazavana dia samy mitondra anjara biriky na ny kandida na ny antoko amin'ny fihetrehana amin'ny fifidianana. Mila enti-manana zany. Ny tiako fantatra anareo fotsiny haritra amin'izay ny fironana leader fanilo dia ny resaka antota taratasy ilaina, ny afisety, ny afisy mety ho ilaina, ndraindray mitondra anjara biriky ny antoko. Misy foana io, anananay foana zany io, fa ny olona milatsaka satria izy ao anatin'ny rafitra misy anay dia fantany tsara fa miomana izy. Ny antoko tsy miantoka kandida fa mitondra anjara birikiny mba anohanana an'io kandida io. Karaha ohatra zao mieritreritra atsika hoe raha manana any amin'ny efajato kandida any zany ny leader fanilo amin'ity raha tsy teny fotsiny aho ohatra hoe maka moyenne tsotsotra aho hoe mba manana 2 millions d'ariary isaky ny kandida zany isaky ny lista zany contribution ny antoko fa 800 firy zany fa any amin'ny 800 millions d'ariary zany zao ohatra farafaharatsiny mba ananany antoko zay mba ieritseretana le tanjona tiana tratrarina teo. Raha ny fanazavana ny azo toerana ben'ny tanàna eo amin'ny 300 no fanambo ho an'ny antoko leader fanilo amin'ny fifidianana ho totsaina amin'ny volana Jolay ho avy izao.